ia tao anatin'ny ndroandro zay dia nivory ny filakevitry ny tanàna n'Antananarivo nandinika lahadinika 8 tao anatin'ny ataontsika hoe session extraordinaire. Ireo zavatra rehetra ireo dia zavatra tsotra ihany miankina indrindra amin'ny lahara-pahamehana zay nitapahany Ramatoabe ny tanàna hitantanana ny tanàna. Voalohany indrindra ny lahara-pahamehana amin'izao fotoan'izao zany dia lay ataontsika hoe assainissement na ny fanadiovana sy fanatsarana ny Antananarivo zay efa nanaovana ezaka be dia be tokoa tamin'ny taona lasa nefa mbola ilaina hatrany fanatsarana hatrany amin'izao fotoan'izao. Ny lahara-pahamehana faharoa dia ilay ataontsika hoe mobilité urbaine na ny fahafahana mivezivezy eto amin'ny tanàna n'Antananarivo. Io dia hitantsika tsara fa misy ezaka be dia be efa atao zany na eny amin'ny resaka fiantsonan'ny fiarakodia, resaka famoivozana sy ny sisa. Ary ny fahatelo dia eo amin'ny fandaminana ny tsena izay mila tsena vaovao tsika akinina amin'ilay tao hoe resaka partenariat na fiarah-miasa amin'ny mpanambola rehetra vonona nohona ny programa na laminasa apetraky ny tanàna n'Antananarivo. Tao anatin'ireo zany no tsy maintsy ny fampiresahana amin'ny mpanolotsaina ny tanàna. Voalohany indrindra tany amin'ny resaka fampidirana na recrutement na police municipale, fanamafisana ny resaka traikefa mety hanana ny mpamonjy vonana ny pompier eto amin'ny tanàna. Tao anatin'izany koa no nandinihana ny fanamboarana ny tsena maromaro sahala amin'ny eny Nosy-be ny eny Mahamasina zay wasina tsena vaovao ary ny Andravoahangy zay fantatsika tsara fa mbola amin'ny hazo ny tsena ivarotana solomaso ankehitriny dia ho amboarina sy eo avozina daholo ny toerana rehetrarehetra reny mba hanaraka ny toetrandro ankehitriny. Ny zava-dehibe tena nandaniana fotoana lehibe tokoa tao dia mikasika n'ity fanatsarana famoivozana eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ity. Ny tanàna n'Antananarivo dia manana tokoa ny heveriny fa priorité dia ny fanatsarana ny famoivozana. Tao anatin'io zany no niverina indray ty resaka andoha-tapenaka ity. Izay manokana efa tsy te resaka n'intsony ny tompon'ny tany efa nilaza fa hoe rehefa tonga eo fitondrana dia ho alaiko hatramin'izay zavatra eo amboniny fa dia efa tsy nasiana resaka ntsony iny resaka andoha-tapenaka iny nefa dia misy mamerina foana dia voatery miverina izy ary izay mahatsapa fa tena ilaina ary ato anatin'ny faritra zay edidiny ny tanàna n'Antananarivo ny resaka andoha-tapenaka. Misy dia misy tokoa ny priorité ary ilaina zany gare routière zany, ilaina zany station essence zany nefa mbola ilaina mihoatra an'izany koa ary takina indrindra ny anaovantsika n'ilay hoe centre de mise en fourrière zay io no anisan'ny sakana anankiray lehibe tsy ahafahantsika manatsara tanteraka ny famoivozana eto amin'ny tanàna n'Antananarivo. Koa dia izay no nahatonga ny resaka sy ny fanapahan-kevitra maro anisa tato anatin'ny filakevitry ny tanàna fa omena lalana vaovao indray ny mpanatanteraka ifampiresaka amin'ny orinasa tiako zay nanolo tanana nanaika ame ny taniny eny andoha-tapenaka ho ampiasaina anaovana centre de mise en fourrière izany. Mety vetsaka amin'ny fanontaniana hoe fa inona marina ny tena ilaina ny vahoaka. Io aloha ny tena ilaina reheto amin'ny tanàna n'Antananarivo. Na izany na zany ilaina ny isian'izany gare routière zany fa mba mitaky an'izany daholo koa reo commune urbaine zay manodidina na commune rurale na ny rehetrarehetra. Rehefa commune manodidina ity tanàna n'Antananarivo ity mba mila an'izany daholo eny ka raha misy fanampiana tokony atao amin'izany tsika mieritreritra le grand tanà ihany heverina fa azo atao ary azo ampiana apetraka amin'ireo commune manodidina Antananarivo reo zany raha ny lahara-pahamehana zany zay nydinihina hitato ary toana ny maro anisa dia ny fametrahana ny centre de mise en fourrière zay no zavatra maika indrindra ialatsika amin'izao taona rehetrarehetra sy embouteillage mampijaly eto amin'ny famoivozana anatin'ny tanàna izao dia io na mafisina io tadio tsara fa ny fanapahan-kevitra na ny délibération raisin'ny conseil municipal dia manany maha izy azy tokoa
ary zay la atao hoe décision souveraine na izany na tsy zany a misy ny fanamarinana ny contrôle azo atao contrôle de légalité mikasika an'ireny koa dia naverina indray zany io fanapahan-kevitra io a mbola hanamafisanay fa ny lara-pahamehana aminay a dia ny fahazahoanan'io dia nilazanay ny exécutif ary nomenay alalana araka fangatahana ifampiraraha amin'ny groupe dico mba etrareta amin'ny fanjakana fa zavatra ilaina tokoa ny zavatra angatahana aminy zay sy zay no everiko fa zava-dehibe tao anatiny io fivorinana atao ny filan-kevitry ny tanàna io a everiko fa mbola maro ny zavatra tokony ho resahana nefa fofoy ihany ny fotoana dia amin'ny fionana amin'ny volana manaraka indray tsika amin'ny resaka bebe koa mikasika amin'ny fanatanterahana n'izay lahara-pahamehana telo takindra matoa be ny tanàna tsy maintsy tanterahana zay eto amin'ny tanàna Antananarivo.